fanota olona mavesatrelika taranakapanao ratsy zanakapanao ny meloka nafoian'Andriamanitra ny zanak'olombelona tsy mahagaga reo maro reo maty fahavelona tsy nisy tsy narary feno aretina avoko hatrany abalady hatrany atapondo etokatrano maro reny ny fiarahamonina marary avoko mila fanasitranana izao tontolo zao marary avoko saina vatana fanahy indrindra ny fo ampian Jesosy malalo fanganana sitrana tsy ahitana fanafody ty arety mandringana aretina mikiky tsy ahitana fanafana tsy mampandamaka mpandrinana mandreraka ny vatanao fa ny fo fanasisaina no mahita faisana avia Jesosy malalaky sany eo fanganana sitrana aretina mikiky ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola ny fitiavan-karena aretina mikiky ny fifanaratsina ny lompo miteraka fifambian-danina aretina mikiky ny firialonana na hatrany ampiasana na hatrany ampiangonana aretina mikiky ny fitsitokotokona na ara-politika na ara-pinona ireo aretiny izay mahazo ny ratsy fanahy giko ny fon'olombelona na vavy na layo tsy ketsy lehibe tsy antsatsy tanora kikisan'ireo aretiny ireo isanandro sanora izao tontolo zao marary avoko sy saina vatana fanahy indrindra ny fo avia Jesosy malalo fanganana sitrana tsy ahitana fanafody ty arety mandringana aretina mikiky tsy ahitana fanafana tsy mampandamaka mpandrinana mandreraka ny vatanao fa ny fo fanasisaina no mahita faisana avia Jesosy malalaky sany eo fanganana sitrana avia Jesosy malalaky sany eo fanganana sitrana avia Jesosy malalaky sany eo fanganana sitrana eny aramboa tokony fotoana izay afako hitondra tenin'Andriamanitra foy eo aminao eto androany ka hivavakintsika manona ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina izany Jesosy eo misaotra anao no ny fitiavana sy ny famonjam-ponao misaotra anao fa nomenao ty fotoany ty zay afana mihaino izay ny teninao androany dia fantatro indrindra fa ny teny izay hozaraina sy mampita eto dia hitondra famonjehana fiainao an'izay rehetra manjeha ary hitondra fananganana indray ho an'ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarina izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen dia ny tenin'Andriamanitra moa izay ho ampita amintsika dia zay voasoratra amin'ny boky ny filazantsara Mateo 5:9-5 inoko fefainao tsara zany dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny madio fo fa izy no ahitan'Andriamanitra averenikany hoe sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra mazava be moa no resan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe sambatra ozy ny teny izay madio fo fa izy no ahitan'Andriamanitra zany hoe ny fo madio dia tahaka ny hoe maso anankiray hitazanana na ahitantsika an'Andriamanitra manoloana zany dia izao hoe raha tsy madio fo isika dia tsy afaka ny ahitan'Andriamanitra mihitsy ary tsy hoe vitan'ileo hoe tsy mahitan'Andriamanitra fa mazava be ihany koa fa tsy afaka ny atsapa an'ilay atao hoe fahasambarana mihitsy avy amin'Andriamanitra isika satria inona ny antony dia izao raha maloto fo ny olona zany dia tahaka ny olona anankiray zany hoe tsy manana maso izy ny olona tsy manana maso tsy mahita afa-tsy ny aizina dia dinio hoe miainao anatin'izany atao hoe fahaizina zany inoko fa raha andehany amin'ny lalana izay mety alehany angambany dia mety hitsapatsapa ihany izy ary mety tsy ho tonga mihitsy ny ary any amin'izay mety hoe tanjona dino tratrarina
izany satria ny andalana eny dia mety ho tafotoana ary mety enjera mety ho latsaka ihany koa ary any anatin'ireny karazana mety hoe antsina ireny izy noho ny amin'ny tsy fananany maso izany dia dinio hoe ny olona anankiray zany raha tsy manana maso izy dia tsy afaka ny atsapa mihitsy ny hoe fiainana tahaka ny fiainana tsapan'ny olona anankiray raha ohatra ka hoe nahiratra ny masony izany satria miainao anatin'ny tebotebo-lava izy matahotra hoe sao dia ho tafotoana miainao anatin'ny tebotebo-lava izy matahotra hoe sao dia mety hoe isy zavatra mety avo azy eny amin'ny toerana rehetra na eny amin'ny lalina rehetra izay alehany satria tsy manana maso hijerena na himpanjinana ny alehany izy dia izay mahatonga baiboly miteny hoe sambatra izay madio fo fa izy no hitan'Andriamanitra ho antsika kristianina indray zany dia tahaka an'izao hoe lasa kristianina mandeha amin'jamba isika amin'ny fotoana mety hoe miaino anatin'ny fahalotom-po isika nefa mety hoe manompo an'Andriamanitra mivavaka amin'ny toeram-piangonana mety misy antsika ihany mety misy fotoana indraindray tena hoe mivavaka foana ihany ianao isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra hoe tompo vao ty olana misy eo amin'ny fiainako ity tompo mesa mihitsy ianao eo amin'ny fiainako manoloana n'ity toe-javatra mitsanga misy eo amin'ny fiainako ity fa hatramin'izay ohatra ny tsy mety mahatrapy ianao hoe Andriamanitra mamaly vavaka hatramin'izay ohatra ny hoe tahaka nytao fombafomba sy fahazarana sisany ianao ny vavahana fa ohatra ny hoe tsy mety mahatrapy an'Andriamanitra zany mihitsy miasa eo amin'ny fiainanao ianao dia hoy androany aminao hoe dinio fataro ny toe-ponao hoe tsara eo anatrehan'Andriamanitra ve azonao antoka ve fa tena hoe mahiratra marina ny maso mpananao izay ilay maso ahafahanao mibanjina mikatsaka an'Andriamanitra izany fa tadidio fa tahaka ny olona mandeha anjambany ihany hoy isika amin'ny fotoana tsy mahiratra ny maso mpanantsika izay hibanjinantsika an'Andriamanitra antoka mandeha rotinina fotsiny ianao raha mivavaka mandeha rotinina fotsiny ianao manjeny ten'Andriamanitra fa ny fonao tsy tsara dia dinio fa tsy afaka ny hitan'Andriamanitra mihitsy hiasa eo amin'ny fiainanao ianao tsy afaka ny atsapan'Andriamanitra mihitsy hanova ny zavatra izay mety hoe ilanao fanovana ilanao famonjena eo amin'ny fiainanao io eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ianao izany dia tiako ny mampahery ianao androany ary matoa manaraka n'ity fandarany ty ianao matoa tojo izao fandarany izao ianao dia tsy kisenjasenja mihitsy fa tena hoe efa programan'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra anamboarana sy hanovana ny toe-ponao ity androany ity mazava be moa ny voasoratra amin'ny bokin'i Jeremia 7:10 iny ny fo dia manana aretina sarotra sasanana sisy mahasitrana anazy afa-tsy Andriamanitra irery ihany ahoana zany ny fomba ataontsika mba hatanteraka n'ilay fanasitranana io bokin'ny ohabolana hoe anaka atolory ihany fonao zany hoe zao zany ny fotoana mety tena hoe ahafahantsika manolotra ny fontsika ho an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mitondra fanasitranana na fanafana ny toe-pontsika io be dia be mantsy ireo karazana aretina izay afafy ny devoly ikiko ny toe-pontsika dia rehefa tsy atolotsika ao an'Andriamanitra ny fontsika dia mezaka ny maka toerana anatin'ny fontsika ireo karazana aretina maro samihafa ireo inavy moa ireo aretina bokin'ny Matio 5:10 zao dia miresaka mahakasika an'io aretina io ny baiboly hoe avy amin'ny fo izy ny teny ny hevin'ny saina ratsy avy amin'ny fo ny hevin'ny fijangatsangana avy amin'ny fo ny hevin'ny fialonana fitiavan-teny sy ny von'olona avy ao anatin'ny toe-pontsika daholo ny hevin'ny zany zavatra rehetrarehetra zany dia ireo le ambarany le hira izay nengaitsika tamin'ny voalohany teo ilay aretina mikiky izay ambarany adelina mazava tsara mahakasika ny amin'ny toe-po indraindray ozy izy tsika hoe ny areti-po dia le aretina le hoe misy fery sy ratsy ny anatin'ny fontsika azo ekena hoe areti-po tokoa zany fa ireo zany ny tena hoe fotsy hevin'ireo karazana hoe olona satsany hoe areti-po dia maty tampoka na hoe areti-po dia maratra ny fony noho ny vokatsy ny fisian'ireo karazana toe zavatra ratsy be dehibe izay fa mipetraka na mitoetra anatin'ny fony izay hoentin'ny devoly dia ireo no any lalatokana izay mitondra ny olona be dehibe lasa
tonga hoe manana areti-po izy any ka lasa tsy mazaka mety hoe zavatra mafy maneno mafy na hoe zavatra tahakitakan'izao no nyvokatsy ny fisiny reo karazana toe-javatra reo dia ao anatin'izany dia manararoatra ny fahavalona ny devoly ikiky manjakariva ny fon'le olona mba tsy hanana ny fiadanana, mba tsy hanana ny fifaliana, mba tsy hanana ny fiainana tsara tahaka ny fiainana zay mety hoe iainan'ny olona rehetrarehetra fa dia hoe tahotra sy tebotebo foana no any apetraky ny devoly ao am-pon'ny olona no nyvokatry ireo karazana aretina mikiky amin'ny karazany ao am-pon'ny olona ireo. Dia izao nefa nytiako ampita aminao androany nanome vahaolana tsara be ho antsika Andriamanitra izay hanasanana any fotsika io dia tsy inona fa tsy iza le vahaolana fa Jesosy. Ahoana moa fomba nentin' Jesosy nanehoana an'izany vahaolana izany teo amin'ny fiainantsika sitrana an'ilay fo? Marina fa mazava be ilay nambaran'ny boky ny ohabolana teo hoe zay madio fo ny mahita an'Andriamanitra atao amin'ny boky Mateo azafady. Dia marina be ilay ambaran'ny boky ny ohabolana ihany koa hoe anaka tolory aho ny fonao. Dia tiako nefa ny mampitanao ihany koa ny amin'ny vahaolana izay nomentin' Jesosy hanasanana ny fotsika dia tsy inona fa ny nanolorany Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Ao amin'ny boky Mateo moa dia miresaka an'izany tenin'Andriamanitra hoe rehefa niantso tamin'ny feo mahery Jesosy dia nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitra dia tao anatin'izay dia nanomboka niovitrovitra izy ny tenin'Andriamanitra ny tany aman-danitra dia nisitra ny zara roa ny lamba tao amin'ny tempoly hatrany ambony ka hatrany ambany. Raha resantsika moa mahakasika le lamba ao amin'ny tempoly le ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka an'izao le izy. Raha tamin'ny vanim-potoana io dia mampiseho karazana ohatrany hoe endrika amin'ny fahitana tena hoe tempoly tran'Andriamanitra sy ny tariny le izy. Fa raha amin'izao vanim-potoana enantsika izao dia tsy inona fa araka ny boky ambaran'ny amin'ny bokin'ny Paoly apôstôly dia miresaka ny ten'Andriamanitra hoe ny tenantsika mihitsy ny tempolin'Andriamanitra. Dia ny tempolin'Andriamanitra amin'ny maha-tempolin'Andriamanitra ny tenantsika nefa dia izao ao anatin'ny fotsika io dia misy karazana lamba izay azo ambara hoe tandidina ilay zavatra hita tao amin'ny tempoly tamin'izany vanim-potoana izany. Satria mantsy tao mikanjan'ny tempoly tamin'ny vanim-potoana izay mbola teto ambonin'ny tany Jesosy dia tsy azo niza afaka hidirana mihitsy ao afa-tsy ny mpisorona ihany izay mpitondra fivavahana, izay mitondra fanatitra ho nohon'ny ota izay natao an'ny zanak'Israely ihany no afaka miditra ao anatin'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra. Izy ihany izany no afaka hiaona amin'Andriamanitra hitondra fanatitra tamin'izany vanim-potoana izany. Fa amin'izao vanim-potoana enantsika izao kosa noho ny amin'ny rahan'i Jesosy izay latsaka teo ambony hazo fijaliana dia ambaran'ny Baiboly fa nitsitra ny zara roa ny lamba tao amin'ny tempoly. Dia izany hoe raha dika izany dia izao hoe afaka mahita an'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra, afaka miaona amin'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra noho ny amin'izay rehetrarehetra satria efa nafahan'i Jesosy ilay karazana hevitra izay manelanelana amintsika sy amin'Andriamanitra. Io ihany koa aminao androany, raha naiky an'i Jesosy Kristy hanapaka ao am-ponao ianao ka ampitoerinao am-ponao nolotra ny fonao azy dia hanomboka hanatsitra ireo lamba ao anatin'ny fonao Andriamanitra, ilay lamba izay mahatonga elanelana mampifanefitra anao amin'Andriamanitra, ilay tsy ahafahanao mibandrina amin'Andriamanitra dia hanomboka eo dia ahiratra ny masonao, afantatra ianao afaka ny tafaray amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao, amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana izay ho tanterahanao eo anatsian'Andriamanitra dia ahita azy ianao ka hanova ny fiainanao Andriamanitra izany. Dia izay moa ny ten'Andriamanitra fo izay nizaraiko sy nampitako taminao finoko fa mazava aminao izany ary inoko fa hitondra fanassanana lehibe eo amin'ny fonao ho anao indray androany izay teny fampaherezana izay nampita sy nizaraina taminao teto tamin'ny teny androany ity. Dia anatin'izay moa dia mbola hitoy hatrany tsika hideran'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izany.
tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka Zazakeli sutra sadi marina si mialuna si maditra famano ni sitraka si mialuna si maditra famano ni sitraka si mialuna si maditra famano ni sitraka si mialuna si maditra famano ni sitraka. Ie dia mbola toizatsika trano moa ny hira zay ahafahantsika tena hoe hanolotra trano tsika ao an'Andriamanitra. Ao anatin'izao dia tena tiako raha hainao le hira dia arao fa afaka ny tena hoe hanasitrana ny fonao Andriamanitra androany. Afataraku si alalako anao ny fiainanao no tiako fiainako aizako anizany aby sisa tombofo azony foko afataraku si alalako anao ny fiainanao no tiako fiainako ay anisany aby sisa ianamisa omeko anao rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao ireny mandraky izay omeko anao izay rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao ireny mandraky izay omeko anao. Ampianara te hitovy aminao anao zay rehetrarehetra sitraponao ampianara anisany androko sisa aizako manao zay mahafaly anao ampianara fa te hitovy aminao anao zay rehetrarehetra sitraponao ampianara anisany androko sisa anaovako zay rehetra mahafaly anao omeko anao izay rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao ireny mandraky izay omeko anao izay rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao ireny mandraky izay omeko anao izay rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao ireny mandraky izay omeko anao izay rehetrarehetra mety momba ay afoiko anao ho anao
manjakizay omeko anao omeko anao omeko anao omeko mety momba afoiko anao hoanao ireo mandraky izay omeko ie dia isorantsika n'Andriamanitra moa zay izay nafahantsika niaraka teto ndray saina natanteraka an'izay fanompoana izay ka tianay sady no mirary soanao ao anatin'izao fandaran'izao sy ny ao anatin'ny amaranay izay ty fotoana ty fa inoko fa hitondra fanafana lehibe sy fanasitranana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra satria tsapako hoe rehefa tena hoe niraisinao tamin'ny fonao rehetra ny fampianarana izay navita taminao teo ka ho ankatoavinao dia hitondra akony lehibe izay hanovan'ny fiainanao izany ka anao hira anankiray farany ngamosika dia vita zay dia hivavaka amarana ny fotoana zany izany masinany lanitra fendovony naitra ka ny utatsita fiditra farany fanainao misy petipetina tsy tafiditra ny anao ny utatsy utafiditra amin'ny andro pitsarananao farany fanainao misy petipetina tsy utafiditra ny anao ny utatsy utafiditra amin'ny andro pitsarananao farany fanainao misy petipetina tsy utafiditra ny anao farany fanainao misy petipetina tsy utafiditra ny anao farany fanainao misy petipetina tsy utafiditra ny anao eny ara-moa zany dia marina be moa voalazan'izay ry zay hoe rehefa misy petipetina ny fanahintsika no ny ota dia tsy afaka mihitsy hiditra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika ka mazava be ny voasoratra ny amin'izay teny Andriamanitra rehetra izay vakitsika teo mahakasika ny amin'ny fofa avy eo amin'ny fony avy ny ratsy rehetra ka ratsy tsara ny toe-pontsika dia ny toe-po ratsy izay ananantsika no mahatonga antsika lasa manana ihany koa fitafim-panahy misy fampetipetena ka tsy afaka mihitsy ny hiditra ny fanjakan'Andriamanitra isika raha tonga ny fotoana izay tsaran'Andriamanitra atsika hialy eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mety hitentsika amin'izany vanim-potoana zany hoe za ngefa mpino za efa mivavaka za efa manompo an'Andriamanitra za efa tonga tsy tapaka isaky ny asabotsy na lahady mandeha mankany am-piangonana manao asan'Andriamanitra fa rehefa tsy madio ny fotsika misy pentina ny fitafim-panahintsika dia tadidio fa tsy afaka nihiditra ny fanjakany lanitra mihitsy ianao ka hoy aho hoe andao fa fotoana mety zao tena hoe anadiovatsika ny fitafim-panahintsika anadiovatsika ny fotsika eo anatren'Andriamanitra andao tena hoe azoto hanolotra ny fotsika ho an'i Jesosy isika ary anaiky azy hatramin'ny fahafatesana izany ka hivavakantsika ny amin'ny fotoana izay tanteraka teto izany Jesosy io misaotra ny amin'ny fahalehibiazana sy ny famonjam-ponao ankasitrahany indrindra ianao fa raha tanteraka amin'ny fotoana teto tsy mian'ny herinay na ny fahalalana mampahaizana na fahendrena fa ny fahasoavanao manokana dia isaorana indrindra zany ary noko fisiakony lehibe hanovanao fiainan'ny olona
ny zavatra rehetra izay nitanterana teto noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ara tompoko, tain'i Jesosy.